Alleloia, dia amin'ny fifenena lehibe indray lasina babalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto anatin'izao fandarantsika bavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media a, mpikambana anatin'ny bavaka fiambenana ary a, ny indrindra ny groupe a izay maharesy. Dia manana ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetrarehetra. Matoky sy mino fahasalama tsara daholo tsika tsirairay avy nefa moa raha sendrasendra tsy ao anatin'ny fahasalamana ianao a dia za mino sy matoky fa hitondra fahasalamana ho anao ny nofinao rehetra mihitsy ny tenin'Andriamanitra izay enonao iarahantsika eto amin'ity androany ity. Alleloia. Dia raha androany no vao tonga eto dia tetena aminao hoe tonga soa ianao dia raha mampahare anao dia tonga avy indray rahampitso fa azo ny olona rehetra idirana izao fandarana izao, tsisy tompony izao fandarana izao fa tsika rehetra no tompony izao. Raha tonga eto zany ianao dia mieritreritra hoe vahiny ianao fa aminay ianao dia efa raisiny sady rasana bavy mpiaraka aminay eto dia mahery iza daholo mazahoa hery isika tsirairay avy ary farany tsy kisenasena ny atongavanao eto fa misy raha ilan'ny tompo anao koa dia mahery iza. Niditra voalohany tamintsika kosa teto androany ilay efa mpiditra mpanaraka eto dia rahalahy Jonatana mitavitra voalohany dia tahiny tompo manokana any rahalahy Jonatana. Very Selina tahiny tompo ihany koa Erika Raka, Marijo, Razana Monika, Bert Sava, Zina Teoda, dia Tina Rakoto Arzaka, Zina Teoda, Sondola, Elisa Tsiala, Lantony Irina, Angelin Jean, vao eo no nanontany hoe nga tsy misy androany misy fa tamin'ny folotsika vao tafatomboka indray dia le andro koa mazava be mitatra be ny andro dia vao hoe maro ny zavatra herehana. Dia tahiny tompo Tina Rakoto Arzaka, Lantony Irina, Olgara Noroso, Elisa Tsiala, Rasoina Tenena Angela, dia Rasoina Natalia, Itody Raonisoa, dia Tojo Mikael, Erika, tonga soa daholo isika tsirairay avy dia ao ihany koa Iazasika Patitsia, De Fleur, Nambinitsoa miresaka kely aminao rehefa Fleur Nambinitsoa tsy tafaresaka tsika menadady teo. Alleloia. Mino koa fa mety sely anao fa ny andriandry appel ihany fa resaka tsika menadady fa Nambinitsoa dia ialana tsiny tamin'ny maraina tsy afaka andresaka. Bert Sava, Rodine Marie, Koda Leonie, dia tahiny tompo ranabavy Becky Rolande, Faly Raheritovo tahiny Jesosy Yama, dia ao ihany koa Felina Rakoto, Mama Valtina, Mampionina, Andelina Suzelle, Henriette Rassou, Tsiry Amboaramiel izay vao vita batisa omaly isaorana an'Andriamanitra ho alefa amintsika ihany moa ny sary rehefa avy eo pahatsary fa dia voninahitry n'Andriamanitra fa vita soma tsara omaly ny batisany anabavintsika Tsiry Amboaramiel tao Paris natao ny batisany dia mbola hiverina kely amin'izay moa tsika rehefa avy eo. Henriette Rassou ao ihany koa i Thierry Albenja tahiny Jesosy isika tsirairay avy. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha ary mialohan'ny hanomboantsika ny zavatra rehetra androany ekipa iaraka amiko eto dia Ranabavy avy eto Frantsa nivavaka ho an'ny fanombohana dia hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto androany Ranabavintsika Suzelle avy any Suisse izay vao avy taty aminay moa tamin'ny herinandro lasa tapabolony lasa izay herinandro lasa kory dia ary hitondra nivavaka firenena androany dia Ranabavintsika Sondola dia tahiny Jesosy famboazana fitahina tahiny tompo tonga soa indray dia andao ary hivavakantsika amelaka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra tahiny tompo Ranabavy anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra araka hivavakantsika nomboana ny fotoana. Andriamanitra arainay io dia mbola misaotra anao izay amin'izao fotoana omenao anay izao. Manatona anao izay amin'izao fotoana izao Jesosy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia faly ny fonay Jesosy satria hiaona aminao, faly ny fonay Jesosy satria hiaona aminao ary noho ny fitiavanao Jesosy ny mbola mampiray anay amin'ity androany ity, noho ny fitiavanao Jesosy ny mbola nampijoro anay androany dia misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nasehonao anay androany, misaotra anao amin'ny zavatra izay nitantananao anay androany, ny zavatra izay nomenao anay androany Jesosy na ny tsara na ny ratsy dia isaoranay anao izany. Rivotra iainanay dia efa zavatra lehibe ho anay, ny fofinaina izay nomenao anay androany dia efa zava-dehibe ho anay
Ary ny fahafahanay manatrika an'izao fotoan'izao Jesosy dia efa zava-dehibe izany satria maro ny malahelo, maro Jesosy ny marary, maro ny olona any Jesosy tena hoe mila an'izany fandaharana, mila vavaka Jesosy fa tsy afaka noho ny antony maro samihafa fa izay rehetra Jesosy dia mbola navahanao manokana izay tafavory eto amin'izao alina izao dia saorana ho anao izany Jesosy ary mangataka izay Jesosy ny fanainao masina tena ho aty aminay, ny fanainao masina tena hamangy anay, ny fanatrehanao Jesosy ho amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao fandaharana izao, mandray an'izao vavaka izao Jesosy dia aoka ianao hiteny aminay amin'ity androany ity Tompo malala fa mila an'izany teninao izany izay ary diovy ny fonay Jesosy, diovy ny aminay manontolo Jesosy raha misy fampeti-petenana, raha misy zavatra tsy araka ny sitraponao Jesosy, raha misy fahotana aty aminay, raha misy tsy fahamendrena na dia kely fotsiny ara Jesosy dia mangataka famindrapo aminao izay, mangataka ny rahanao izay tena hanadio anay amin'izao alina izao Jesosy, mba hahafahanay mandray anao, mba hahafahanao mitoetra aty anatinay, mba hahafahan'ny teninao koa Jesosy maniry aty anatinay dia diovy ny fonay satria ianao mahita ny anatin'ny fonay lalàna, anatin'ny fisainanay lalàna Jesosy ilay ety ivelany mety tsy mahita an'izany fa tsy zavatra miafiny ao anatrehanao Tompo malala dia mangataka ny rahanao izay tena hanadio anay Jesosy malala mba tena hahafahanay mahita anao dia ny connexionnay Jesosy dia rakofa amin'ny rahanao ny tsirairay avy koa Jesosy dia arovy amin'ny rahanao amin'ny fanelingelenana maro samihafa Jesosy mba tena ahafahan'ny tsirairay mifantoka, tena ahafahan'ny tsirairay mandray, ahafahan'ny tsirairay Jesosy malala tena hoe tsy alamaina eto amin'ity alina ity Jesosy mety misy ny mila famonjena, mety misy ny mila vonjy aminao, mety misy Jesosy ny mila vahaolana aminao, mety misy Jesosy ny mila torolalana aminao, mety misy koa nefa Jesosy tena hoe hanandratra vavaka fisaorana ho anao fotsiny amin'ity androany ity dia ianao mahita ny tsirairay avy dia ianao hanome izay sahaza ny tsirairay avy Jesosy dia feno ny fanainao masina izay mpanomponao mbola hitondra ny teninao, mpanomponao izay mbola amelabelatra sy hanandratra vavaka rehetrarehetra eto Jesosy dia aoka ho ianao mihitsy no reheto androany fa tsy handeha araka ny fisainanay izay, tsy handeha araka ny fahalalànay izay fa ho ianao irery ihany no hanjaka eto Jesosy dia ny voninahitra dia hatolotra ianao irery ihany Aleloia, amen. Aleloia, isaorantsika n'Andriamanitra izany vavaka mirehatra mahafinaritra izany izay nentina vavintsika iaina avy eto Frantsa dia tahiny Tompo iaina, tahiny Tompo dia mahay rezatrany amin'ny asan'ny Tompo. Aleloia. Rodinina tahiny Tompo ihany koa izy mbola tsy narapaiko teo, efa narapaiko teo angamba tonga soa daholo izay mety mbola tsy voarabako teo dia maharetatra amin'ny farany. Ando andry Zinateuda tahiny Jesosy rahasoana tenan'ny Angela tonga soa daholo dia tsika tsirairay avy. Aleloia. Dia novantsika hira, novantsika hira aloha alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia andoloantsika anao tatitra kely Aleloia. Nafinaritra ny fiarahana maly natateraka ny batisan'ny anavavintsika Tsiry Amboaramielina tsika omaly nafantatra amin'ny arany hoe Nambinina ihany koa dia nafinaritra fa dia mba tsy nareo indray nakaty aminay satria matetika aty aminay aty ny atao batisa satria misy rano etsikaikina etsy rano mafinaritra be koa sady kalma tsara rehefa avy maka batisa, rehefa avy manao batisa taka tamin'ny andro Indrianam-pavitody dia efa misy paoma zay maniry eo, misy paoma tamalaga misy paoma ngeza be zay dia ahitsana amin'ny paoma dia mitondra tamin'ny arona sachet be dia be zay tamin'izany tamin'ny Indrianam-pavitody natao batisa fa tamin'ity indray tsy taty aminay ny natao satria ry anabavy aina taty ny natao ry ranabavy felina rakoto ry ranabavy zabady ry ranabavy zamony atao taty aminay fa tamin'ny omaly indray indray mitoraka omaly dia tany Paris tany indray no natao zany hoe tany akaiky ny ranabavy aina no natao ny batisa dia nafinaritra ny fiarahana na dia tsy maro be takany tamin'ny Pentecoste ary fa vitsivitsy ihany zay ny tao fa dia ranabavy contre camarade ny Jesosy avy any Dijon tonga mbola tonga alohanay indray ary izy Aleloia. Ary anisan'ny mitondra hero an'ny tsirairay avy mifatongavana satria nanampy anay izay efa teto takitaka izao zany ny tonga tao tamin'izany Aleloia. Reo ny ekipa tany izy zao dia ranabavy ito ranabavy Tsiry Amboaramielina nanarakaraka azy tia Sécurité ranabavitsika Fleur
raha nampahavokoa tirey kamaradin'i Jesosy mampionina, tao ihany koa ianam-pahaviaina, fity zanako a, finoana zanako a, finiaina ihany koa zanako a. Manarakaraka azy moa taoko raha lahatahiry a, fa misy sariny ihany koa ambadibadika ao. Zao ny natanterantsika amin'ny batisa, rano dia nahafinaritra, rano madio be tsara ara-dalàna. Io izy rehefa voasitrika dia andraso aloha vetivety a, misy asona amboarina kely hoe misy misy vidéo mantsy izy ity. Naso alevako aminareo a ny vidéo a tamin'ny fanitriana nanapavitsika nambinina omaly, ohatrohatro zao ny vidéo a tatia tamin'iny a omaly a iny. Somary lavilavitra angamba ny sary fa mino fa hitanareo ihany nefa na izany na tsy izany. Somary nanonja be ny rano satria nisy vedety avy nandalo teo vao aingakaingana teo a, le vedety rapide reny nandalo teo dia somary nanonja kely ny rano. Fa hitantsika amin'izao fa rano dia mahafinaritra be ny rano a. Misy orana nainam-bavy iaina sy ry rahalahy nampandroso tamin'ny omaly a. Dia eo tsika tonga amin'ny fanitriana. Mialatsiny fa mihetsiketsika kely ny sary, tsy nasiako feo. Dia ohatr'izao tsika rehefa manao batisa, tapenana ny orona dia mitazona ny tanako ny tanana iray, dia izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Dia iny fa nivoaka somatsara vita ny batisa, letika tsara mihitsy a. Zay mampatijo a dia no miletika tsara daholo a. Tsy hoe lenalena kely loatra, tena miletika tena naroboka mihitsy a, satria izay ny atao hoe batisa, tahaka an'iny ny batisa izay natao tamin'ny Jesosy a tamin'izany a tao amin'ny ion'ny Jordana rehefa nataon'ny Jaona mpanao batisa ny batisa Jesosy. Ary amin'ny maha kristianina antsika mpanaradian'i Kristy dia batisa tahaka ireny a no atao hoe batisa, fa tsy le atao amin'ny loha le natao tamintsika tamin'ny mbola kely, fa le natao tamintsika mbola kely iny a, iny ny atao hoe fanoloran-jaza. Rehefa teraka ianao a, mananjanaka ianao a, dia eto amin'ny mpanompon'Andriamanitra ho tsofina rano, atolotra tahaka an'i Jesosy izay natolotra ilay lehilahy antitra atao hoe Simeona, dia natolony a. Iny ny atao hoe fanoloran-jaza, le tsika tamin'ny mbola kely zany. Fa ny batisa dia natokana ho an'ny olona efa nahafantatra ota ary manana ota ho alevina ho aletika tao anaty rano a. Zay ny batisa ny atao hoe batisa ny fibebahana, fa raha zazakely le mbola trotrony mbola tsy mila mibebaka iny a, mbola tsisy ninona hibebahana iny, fa isika no mila mibebaka. Ary Jesosy tsy mila mibebaka satria tsy nanota, fa Jesosy kosa nefa ny teny ataovy ihany zao mba hatateraka an'izay voasoratra, zany hoe mba ahitana fa olon-dehibe tompoko no atao batisa fa tsy ilay zazakely a atao amin'ilay rano kely a eto. Mino aho fa anjaranareo indray ny ao aoriana, misy mino aho fa ao aorindrinao a misy anjaran'olon-kafa ihany koa iroso amin'ny rano ny batisa. Avy any Grenoble izy no tonga taty Paris nanao batisa, lalana lavitra zany. Anteramara moa zay zay mianakavy kely ny andeha hidina tany Grenoble hanao batisa anazy, niova tampoka ny programa vao mety tsara ihany koa, dia izy niakatra taty Paris. Ary dia teny aminao hoe fahasoavana zany, ary narainy tapakila ho any an-danitra izy ka dia tehiriziny tapakila. Tsy hoe vita batisa dia lasa ny an-danitra, fa tsy afaka makany an-danitra kosa fa raha tsy vita batisa, satria izay mihitsy atao batisa no vonjena, ka tsy hoe mivavaka be fotsiny anao fa tsy mety atao batisa, na koa indrindrindrindra diso hevitra hoe atao batisa dia andeha hanao ny fanaon'izao tontolo satria efa vita batisa, fa tsy tonga. Izay mino, mila mino, iny moa ny ambadiky ny mino, makatoa, miaino, mivavaka, manompo sy ny sisa, zay ny atao hoe mino, fa tsy mety hoe za mino an'i Jesosy a, fa tanterao a, raha ho asa ny finoana, atao tonga nofo ny finoanao a, manompo an'Andriamanitra dia atao batisa, fa zay ny lalana mankany an-danitra. Eny ary ndao antsika eno hira zay mba nangatahana moa tahaka anareo rehetra zay atao batisa dia mba atao kado anareo ny hira. Dia hira anankiroa ianontsika androany, ny hira voalohany sy ny faharoa. Rehefa koa ny hira faharoa izahantsika hitohitohy sy ifandray ihany amin'ny toriteny ihany koa izay hoentina navavitsika Suzelle
amin'tia androany. Ty Patrisy Arary Malala tonga soa ianao a dia ho tahin'Andriamanitra glasy mamy be ny tany fa tsisy paoma nataony ranabavitsika kotreny voglasy sika maly a halleloia mahafinaritra ny fiarahana dia rarina ohatra izany foana koa ny fiarahantsika rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra ane a isika tsirairay avy sariny anabavy rehetra moa iny a so moa ny teniko andreo ohatra izao ny trondro lava zipo teny amin'ny Tour Eiffel teny zay nandehandeha teny amoron-drano Laseine teny a dia niavaka ny olona teny sorta kely sy ny sisa daholo ny anaovan'ny andrem-bavilanitra fa nisy olona vitsivitsy tao a niavaka ireo le ondry vitsy a niaraka tamin'ny zipo lava dia nahafinaritra naiza misy anao a manana fahamasinana dao ataontsika tetya ho voninahitra Andriamanitra dia hiverina hiditra amin'ny tolotentsika rehefa avy eo entiny anabavitsika Suzelle Maherezary hainao atao Jehova, I am not for such a
soratsika n'Andriamanitra zany izy zany a mino fa nakafia njanavavitsika nambinina tsiry amboaramiel tao anatin'izany a ira izany eny ary hitra amin'ny ten'Andriamanitra rehetrany ary tsika ten'Andriamanitra zay rahantsika amin'ny anabavitsika Suzelle avatsy Suisse de andao ary tsika tonga de hitra amin'ny ten'Andriamanitra raha ohatra efa vitako daholo ny ravana rehetrarehetra Livia Dina Dubois Prétan Marie Yama tahin Jesosy daholo nareo de razana Monika ihany koa Patricia Raramalala efa narabaiko teo Kota Leonie ihany koa ko de tahin'Andriamanitra isika andao tsika hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary de minofinaritra de rehefa vita moa ny toriteny de mbola iverina eto ihany amelabelatra ihany koa ny toriteny tahin tompo ranavavy Suzelle anao ny fitenenana tahin tompo pastera de tahin tompotsika rehetra ten'Andriamanitra zay ifampaherezatsika eto indray ry havana de hitatsika ao amin'ny Salamo fahaefatra amby telopolo andininy fahaefatra Salamo fahaefatra amby telopolo andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy mitady an Jehova aho dia mamaly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra amen. Ten'Andriamanitra ty ry havana de ten'Andriamanitra entiko ampaherezana atsika indray amin'izao andron'io izao mitady an Jehova ahoana moa ry havana zany hoe mitady zany hoe mitady zavatra anankiray zany ray mandeha ry havana de tsy hitako ny nametrarako ny lakile tato an-trano zay mivady mantsy de samy manana ny lakileany de ny anahy ny lakile zany rehefa tafiditra ato an-trano de fahazarako ny mampirina lakile tonga de ampirimiko ao anaty poketra indrindra mba ialako amin'izay fanadinoko na mba tsy hahavery azy izay nefa ry havana tsy fantatro zay nahazo any fa de tsy hitako zay nametrarako ny lakile de lasa ry havana nitady tena nitady aloha tany anatin'ny poketrako ny savako ny poketrako rehetrarehetra de navoakako tsirairay daholo ny poketrako rehetrarehetra hitadiavako an'ilay lakile de tsy hitako tany le lakile tsy tao mihitsiny rehefa aveo de nisavaky ny tiroara rehetrarehetra zay tokony ahitako ny lakile de tsy hitako ny lakile nijery tany ambany fandriana tany nijerevana daholo ny tany ambanimbany meuble rehetrarehetra tany fa tsy hita le lakile navadibadika ny fandriana ny ondana sisa fa sao de mbany latsaka eo ambony fandriana fa tena tsy hita mihitsy ny lakile zany ry havana no atao hoe nitady an'le lakile tena nitady fa tsy hoe nitazatazana fotsiny fa tena namadibadika mihitsy navadika ny korontana rehetra ny entana rehetra tao an-trano mba nitadiavana an'le lakile sao hita ihany fa kanjo moa le izy de tsy hita hatramin'izao de ohatr'izany koa tsika ry havana rehefa hoe mitady an Jehova zany hoe mitady an Jehova zany de tsy hoe mienoeno fotsiny ihany tsy hoe mitazatazana fotsiny ihany fa tena mikatsaka tokoa ry havana mikatsaka hoe mitady ny fomba rehetra mihitsy ianao hoe inona ny ataoko mba hitodian'Andriamanitra inona ny ataoko mba hisinteresen'Andriamanitra amiko sy amin'ny fiainako ry havana zany ny atao hoe mitady an Jehova zany misy manko atsika ry havana malala matetika isika de mienoeno toriteny eny foana ohatra hoe maheno toriteny sika de voakasikasika eny ihany ny fotsika de toritory eo fo fa rehefa rapitsiny iny toriteny iny ihany de mitohy manao ny fiainana andavanandro ihany tsy mieritreritra akory ny hoe mba handray de hiala amin'ny ratsy fanao fa tohizana ihany le fahazaran-dratsy de tohizana ihany le fanao le fitafiana tsy montina tohizana ihany le toetra tsy mendrika rehetra sy ny fahotana rehetra izay fantatra hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra misy ry havana de vo avy le fanitsiana zay azonao teo amin'ny toriteny teo iny teo amin'ny toriteny ianao de natsiary voatsindrona be
fa rapitsiny ihany ianao dia iny ihany no averinao atao iny zavatra ny tenenana anao ialana sy ny sisa ny toetra ratsiny izay nitoriana tamin'ny toriteny iny ihany no averina ataonao rehefa avy eo. Tsy izany ny ry havana ny atao hoe mitady an'Andriamanitra. Ny atao hoe mitady an'Andriamanitra izany ry havana dia tena miaino anao dia voatsindrona ny fonao dia manapa-kevitra anao miala dia mikatsaka ianao mangataka ny famindrapon'Andriamanitra. Izay ny atao hoe mitady an' Jehovah. Angatahana mihitsy izany ry havana izany hoe famindrapo avy amin'Andriamanitra izany. Ary rehefa fantatra hoe miaino anao Andriamanitra dia tokony hanapa-kevitra anao miala amin'iny fahotanao izay nivalozanao sy nibebahanao ary nangatanao fifonana tamin'Andriamanitra iny. Izany ry havana no atao hoe mitady an'Andriamanitra izany. Andriamanitra koa ry havana dia tahaka antsika manao FB ihany io. Rehefa manao FB tsika ka misy publication ataontsika ka tiantsika ho betsaka mpanao j'aime iny publication iny dia tsy maintsy ataontsika zavatra manintona ny zavatra ho publientsika eo. Tsy maintsy ataontsika zavatra miinteresseny maro ny zavatra publientsika eo. Fa raha tsy izany dia andalovan'olona fotsiny iny publication iny, tsy asian'olona j'aime akory ary iny. Indraindray ary mety hasorena olona iny satria zavatra tsisy dikany nefa ilay olona mijery an'ilay publication-nao lany ny connexion mijery eo na lany ny megany ohatra dia tsy asian'olona tsy mahatezitra an'ilay olona indray ary hoe ny megako lany fotsiny ke zavatra tsisy dikany ohatr'izao zavatra publien'ity olona ty ato. Dia ohatr'izany koa ry havana Andriamanitra koa asika rehetrarehetra reo dia mandalo amin'ny fil d'actualité-n'Andriamanitra daholo dia jerevany hoe iza marina ny tena mitady ahy, iza marina ny tena olona tena mikatsaka ahy ato. Dia jerevan'Andriamanitra ry havana mandalo eo daholo momba antsika tsirairay avy dia mijanon'Andriamanitra rehefa eo amin'ilay olona tena hitany hoe tena manana fo, tena mikatsaka azy tanteraka, ilay hitany hoe tena vonona hiova tanteraka, eo izy ry havana. Dia lasa misinteresse izy dia mitodika any aminao izy dia mijery hoe eo izy vao manomboka mijery ny mombanao. Eo izy lasa ny atirehan'Andriamanitra, lasa nanana intérêt zany Andriamanitra hijery ny mombanao. Lasa manana lasa liana Andriamanitra zany amin'ny fiainanao sy ny mombanao. Ohatr'izany koa ry havana, izany no tokony ataontsika mba tena hikatsahana marina ny tena hoe izany hoe tena mitady an'Andriamanitra izany. Tsy mora ry havana izany hoe mitady an'Andriamanitra izany hoe tena mifo izany. Mora no miteny izany hoe ary marina fa Andriamanitra dia eo akaikiny izay tena mitady azy fa nefa fa izay tena vonona ny hitady azy tanteraka tokoa nefany. Ary eto ny ten'Andriamanitra ry havana dia milaza fa raha mitady an' Jehovah sika dia hamaly antsika izy. Mamy ry havana izany teny izany tena mamy izany. Jehovah Andriamanitra mihitsy no milaza fa tadiavo izy dia hamaly anao izy. Ary tsy vitany hoe hamaly anao fotsiny ry havana izy fa sady hampahery anao izy no hanafaka anao amin'ny tahotra izay mahazo anao rehetra. Tiako sitomana ny saintsika dia amin'izao zava-mitranga amin'ny firenentsika izao. Marina tokoa ry havana fa tena tsy any amin'ny firenentsika ihany fa na dia aty eran'izao tontolo izao mihitsy ary izao arety mandringana izao. Ny zavatra tsapako ry havana aty aminay aty ohatra aty a Suisse aty dia ny olona rehetra izay tsy manana an'Andriamanitra dia miorooro daholo amin'izao arety mandringana izao. Tena mahatahotra ry havana ny olona tsy samy voaka ny trano ny sasany fa matahotra hoe sao dia ho faty, matahotra hoe sao dia ho ringana amin'izao arety mandringana izao. Tena miorooro daholo, mijery anao avy ato ankavanana miorooro, mijery anao avy ato ankavia miorooro. Tena ratsy ry havana ny fiainana, tena ratsy ny fiainana amin'izao fotoana izao fa soa tsika fa nanana ny Jehovah Andriamanitra. Soa Andriamanitra fa mbola nanome vahaolana ao antsika dia hozy izy hoe tadiavo, mitadiava azy. Mora be izany ry havana, tadiavo fotsiny izy dia ho ahafahany hamaly anao izy ary hanafaka anao amin'ny tahotra io izy. Tsy sakasika anao ireo zavatra
mampatahotra ny olona rehetra reo, tsy akasika anao zany aretina zany rehefa tena mitady azy amin'ny fo tokoa ianao, rehefa tena vonona ny ala amin'ny ratsy fanao ianao, rehefa tena vonona ny bebaka sy ala amin'ny fahotana ianao, vonona ny an'olo tena ho azy ianao, ho azy irery ihany, atolory azy ry havana ny fonao, atolory azy ny fananao, me ho azy izay rehetra mety homena any aminao any mba hiarovany ianao, mba hananao garantie fa Jehovan-Driamanitra dia hanafaka anao amin'ny tahotra ao, analanao, hiaro anao amin'izany fahoriana sy ny arety mandringana zany. Ninona olana misy aminao ry havana, tsy voatery arety mandringana ny olana sy ny problème misy aminao amin'izao fotoana izao, fa mety koa ny tsy fananam-bola, mety ny fahantrana, mety ny tsy fananan'asa, izay rehetrarehetra olana misy mitambesatra aminao amin'izao fotoana izao, dia tsotra ry havana ny vahaolana omeko anao tadiavo Jehova, tadiavo Andriamanitra, ary tena tadiavo amin'ny fonao tokoa izy, fa tsy hoe mihenoheno fotsiny eny ianao dia avy eo mitohy manao ny ataonao ihany ianao rehefa avy eo. Manana fanapahan-kevitra ry havana, fa izany fanapahan-kevitra izany ny andrasan'Andriamanitra aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Miandry ny fanapahan-kevitra eo Jehovan-Driamanitra ry havana, miandry ny fanapahan-kevitra eo Jesosy Kristy ry havana, izay rery ihany ny andrasany, dia hihetsika eo amin'ny fiainanao izy, dia hanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao izy, fa izany no angatahan'Andriamanitra aminao amin'izao fotoana izao. Za ry havana dia mba tiako hijoroana vavolombelona kely aminao ny fiainako taloha tamin'izaho fony mbola tany Madagasikara ry havana, dia tamin'izany fotoana izany dia nanao fanaon'izao tontolo izao tokoa misotro toaka, mandeha amin'ny reny toeram-pandihizana reny, tsy zavatra tsy natao ny fahotana rehetra, ny fiarahana amin'ny vadin'olona zany natao daholo zany rehetrarehetra zany. Fa rehefa nandeha ny fotoana ry havana dia tonga saina hoe tapi-dalakale tsy hita intsony izay ale, ny fitiavan-damody etsy andaniny, nefa ny fidiram-bola tsisy, dia izay voasarika tany amin'ny fiarahana amin'ny vadin'olona zany ry havana. Nefa ry havana tsy nitondra soa teo amin'ny fiainako zany, la niandry fotsiny nanao an'izany zavatra izany. Farany ry havana dia tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra hoe inona ny ataoko fa ho lany andro eto dia nivavaka ry havana, nivavaka dia nandohalika tamin'Andriamanitra, dia niteny hoe Jesosy afaho Jesosy afaho fa tena fantatro hoe tsy sitraponao dia tena fantatro hoe tsy tianao izao zavatra ataoko izao nefany tena voafatotra tanteraka amin'ity satria tsy manana tsisy fidiram-bola ankoatran'ny borsa, satria tamin'izany mbola nianatra teny Ankatso moa, dia ny borsa ihany mba fidiram-bola ankoatran'ny kely izay alefan'ny ray aman-dreny, dia nefa ny lamaody tiana enjehana dia tsy araka intsony, dia farany nanao foana ry havana. Dia teo ry havana vao tapa-kevitra hoe tena andeha hitady an'Andriamanitra, tena andeha hitady an'i Jesosy Kristy, fa tena voafatotra ary tena natsapa hoe nisy fotoana zany tena natsapa hoe te hiala mihitsy fa tena noho le vao mieritreritra fotsiny hoe dia iza moa zany no hanome vola sy ny sisa, dia eo dia miverina indray. Dia farany ry havana tena nandeha tany am-piangonana, dia tena nangataka hametrahan-tanana hoe tena mila fametrahan-tanana ho azy manja an'ilay mpiandry, fa tena misy olana ohatrohatr'izao dia nametrahan-tanana ry havana, tena delivrena tamin'izay fotoana izay, tena delivrena. Ary za rehefa nanapa-kevitra tsy nieritreritra intsony hoe ahoana ny tohin'izao, na hoe aiza indray ary nentako vola hividianana lamaody sy ny sisa, tena tsy nieritreritra an'izany intsony ry havana, fa tena nataoko tao an-tsaiko hoe Jesosy vonona ny ala amin'ity dia fantatro fa ianao dia hanokatra lalana ho ahy ianao Jesosy malala no hamaha izany sosiko rehetra zany, hamaha izany zavatra fotifoty be ao anatin'ny saiko sy fanontaniana mipetraka be tapiany anatin'ny saiko izany. Dia tapa-kevitra ry havana, tena nandray ary tena efa nitady an'Andriamanitra dia tena nitady ary tena tapa-kevitra
fa tena hoe hiala. Fa io ry hava malala, rehefa tena manapa-kevitra ianao, hitan'Andriamanitra ny any anatin'ny fonao any fa tena mitady azy ianao, dia tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao ry havana. Fa vita izay dia afaka tafisaraka tamin'ilay olona, ary rehefa tafisaraka tamin'ilay olona dia niinsista ilay olona mbola niantso ato fa za zany tena fa efa tsy te herika intsony, dia efa napetrako teo amin'Andriamanitra ny toy. Fa dia inona ozy izy ianareo? Nivahan'ny olana. Nivahan'ny olona raha ry havana. Namen'Andriamanitra olona tena vonona nambady ahy, namen'Andriamanitra olona tena vonona nitondra aty andafy, namen'Andriamanitra ny sokafan'Andriamanitra ny lalana ry havana. Vao nifandray izay sy le vadiko dia efa nandefasany vola. Izany ry havana, izany ny zavatra ny fahasoavana ataon'Andriamanitra rehefa tena vonona ianao miala amin'ny fahotanao. Ka mampahery antsika rehetrarehetra ry havana. Tsy fantatro any anany na eto amin'izao fandaharana izao mety mbola misy olona voafatitra izany hoe jangajangana sy fiarana vatin'olona izany. Efa teo amin'ny toeranao io ary havana. Fa za dia nanapa-kevitra hoe za dia hiala. Nanapa-kevitra hoe za Jesosy dia hiala amin'ity sa fantatro fa tsy araka ny sitraponao ty, ary tsy nieritreritra ny toyiny, tsy nieritreritra hoe ahoana ny toyiny, fa tena novan'Andriamanitra ny fomba mahagaga izay tsy takatry ny saina ny olana koa ry havana. Dia izany koa ry hava malala no tiako mba hampaherezana anao amin'izao fotoana izao. Raiso Jesosy ry havana, tadiavo izy dia aiza mieritreritra hoe ahoana ny toyiny izao, fa izy no handray an-tanana ny toyin'io tantaram-piainanao. Aiza matahotra, aiza manana fanahiana izany ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra takian'Andriamanitra aminao fotsiny dia ianao manapa-kevitra, ianao tena vonona hoe hiala dia hiova amin'io fahazaran-dratsinao sy io toetra ratsinao hoe mba ahafantanan'Andriamanitra hiasa tanteraka amin'io fiainanao. Dia mino ry havana fa mba hanampahery ianao indray izany tenin'Andriamanitra izany dia voninahitra ho anao, voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fiadanana dia ho antsika ety ambony tany. Aleluia, amen. Aleluia. Tena mankasitraka raha nabavy Suzel. Tena mahafinaritra ny toriteny ary tsy anankiray nareo nanohatra teo fa misy olona voakasika izany eto izy koa dia resy lahatra fa tena misy olona voakasika izany eto amin'izao fotoana izao. Aleluia. Izany mihitsy satria tamin'ny tsindria mandeha koa ilay indronina hainao an'izany hoe vita ny toriteny dia misy olona miteny hoe za tena voakasika ilay izy. Tamin'ny toriteny Bavelika farany teo izao dia nisy olona tena voakasika ilay izy manokana mihitsy, tena natao tena voakasika ilay toriteny. Dia androany koa dia resy lahatra koa tsika fa misy olona leto tsy tonga fotsiny teto fa nandrehana izany teny izany, ary dia Andriamanitra mihitsy nametraka izany teny izany teo am-bavany anabavitsika Suzel, ka dia misaotra azy tsika tamin'izany tenin'Andriamanitra nangalana tsirony. Mahafinaritra dia mahafinaritra. Aleluia. Ary mampahery ary koa miampy fijoroana vavolombelona, izay tena zavatra mahafinaritra fijoroana vavolombelona azy dia milaza mihitsy hoe ianao ny ainan'izay zavatra izay. Aleluia. Dia isaorana azy izany. Hotahin'Andriamanitra ny ianao raha nabavy Suzel dia torava amin'ny ambony indrindra, mbola ho ampiasain'Andriamanitra foana ane dia mahereza trandrina fa fantatro fa ao ny fahasahiranana ara-potoana sy ny sisa ho antsika rehetrarehetra eto eny fa na dia izay zoary dia sahirana ara-potoana zao vao teo harivariva teo efa tamin'ny dimy mahery nandeha ny ainga teto tokantrano dia nandeha nakany amin'ny 20 kilometatra dia niverina taratara kely. Le fotoana tery nefa dia isaorana n'Andriamanitra ny fotoana ny tery, fa omen'Andriamanitra fotoana foana koa tsika no manana an'izany. Dia misaotra ny betsaka raha nabavy Suzel. Dia misaotra nareo ihany koa mankasitraka azy satria ireny fankasitrahanareo ireny
de ery hoanitra reo rehetrrehetra zay mpitoroteny zay efa mitombo ihany moa nisy mpitoroteny eto satria raha tadiditsika tsara vao tamin'ny herinandro no nitombo anakiroa be zao mpitoroteny de tsy zany fa ranavavy $100 sy ranavavy mami de akasitrahana ary de azotsika an-tsaina fa de hitombo indray zany mitombo indray zany zao nisy mpitoroteny eto mitombo fotoana ary arakaraky nitombon'ny fotoana no aelaela ndray vao hitanao de afaka elaela indray zany zao ranavavy Suzelle vao mety hitanao satria eo amin'ny 20 angamatra zao eo no isan'ny mpitoroteny angamba ndra tsy diso any afaka 20 jours indray tsika vao mety miona de tahin'Andriamanitra ary isika rehetra salamo faefatra amby telopolo salamo faefatra amby telopolo izay fisaorana sianatra nataon'izay fanovonjena tamin'ny fahoriana izay nanjo azy ity de Davida no ohatrany salamo faefatra amby telopolo ary salamo faefatra amby telopolo zany de eto moa somary misy zavatra kely adihevitra kely ny soramandry hoe nataony Davida tamin'izy nody adala teo anatrehany Abimeleka ny tena marina diso kely io misy diso kely misy erreur kely nataon'le ohatrany Abimeleka fa tsy Abimeleka io fa Iakisy mpanjaka raha tena mandinika sy mamaky baiboly tsika de tsy Abimeleka akory io rehefa mamaky ny soramandry tsika raha mitovy daoly ny soramandry tsika mba vakeo ny soramandry nareo ny nato eo amin'ny salamo faefatra amby telopolo de nataony Davida tamin'izy nody adala teo anatrehany Abimeleka de ndroany ka lasa nandeha fa tsy Abimeleka io fa Iakisy mpanjaka rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra isika tsy aritra iny fa tsy zany no ifantohan'ny ten'Andriamanitra tsika raha fa tao amin'ilay hoe mitady an Jehova de mamaly izy ka manafaka amin'ny taotro rehetra zay tamin'ny Davida tena natahotra tafalatsaka tany amin'ny firenena Filistina Davida tamin'io nitsoka ny Saoly diozy ny olona tsy io ve le Davida le nafaty arinalina sy le arivorivo inona ny alehany ety toetina ny amin'ny mpanjaka io dao vonoana fa io no nanovany io no namona mitovy misaotra erika mitovy ary tena mandinika tsika tsy haiko ny mpanompon'Andriamanitra fa raha mety mahita an'izany mpizano de mahita an'izany zay fa tsy Abimeleka io fa Akisy mpanjaka alleluia minambara izy moa misy latsaka fomban-javatra zany dia natahotra Davida teo efa tsy fandeha ny tantara io tena tafatonga tany izy de rehefa tonga tany izy de tadidin'ny olona de any amin'ny Samuela voalohany toko faharoa amby roapolo izy zany ten'Andriamanitra zany de natahotra Davida satria olona teny tsy tia va lay mpanompony Akisy taminy zao io tantara io any amin'ny Samuela voalohany toko faharoa amby roapolo de faharoa amby folo Davida niainga nandosa tamin'izany andro mba tsy azo ny Saoly ary nakany amin'ny Akisy mpanjakany Gata ka i Goliata de avany Gata anompiny Akisy taminy tsy tia moa Davida mpanjakany tany tsy izy va le nandizana sy fampirany hoe Saoly napataliva arivo fa Davida nafaty arinalina ary de nalatsaky Davida tao am-pony zany ka natahotra ny Akisy mpanjakany Gata izy dia teo Davida le nanao an'ilay nody adala teo anatrehany izy nanao takany olona verisainy de ody nanao tsiratra tena lela vavahady sady navena itsiroloka tamin'ny somony ny iviny de ozy izy Akisy manina tondranareo lehilahy verisaina ohatran'io manina entinareo ty amiko izy zaka mitady olona dala sa mitady olona verisaina zany nentinareo eto fa andana eto alefasy mandeha de votsy Davida tantara zany nanahita tantara Davida tsy haiko maty izy raha tsy mody adala ilaina ihany mody adala eo amin'ny fiainana rehefa misy zavatra de tazodio tantara io misy fotoana ianao tsy maintsy mody adala ianao ary ny fodinao adala ny avy tapavoakanao eo amin'io adinao io misy olona ndray hoe adinao mihitsy eo anoloanao fa mody adala de alohanao lazainy olona hoe adala de mangina ianao alleluia omaly mihitsy nahazo zay teny zay mantsy ny zahatra mba tena nakasika na tena tsy nampitafandrimandry ana mihitsy nitranga teo amin'ny Facebook teo de mba nanao commentaire ako hoe tena ahoana ty zavatra ty de nisy olona niteny tamin'le commentaire ako zao mavoan'le olona kristianina taitaitra ozy izy kristianina taitaitra mahita kely vaovao kely tsy marina eny amin'ny Facebook de resaka vaksiny io resaka io
tsy de zao fotsiny teny hoe tena marina tokoa zany fa tena sodokany vaovao tsy marina eny amin'ny Facebook izy de manana fisaina ohatry zao zay tena sodoka marina fa azafady tsisy hitako zay tia hevitra am'izany fa de aleo zany atao hoe sodokany vaovao kely mandeha etsoetsy fa tsara fantatsika fotsiny a fa raha momba an'izay de tsika eto amin'ny fandarina andramoka izao a de tena manara-baovao sao de venao hoe sahirana tsika de tsy mara-baovao ary ny vaovao arahantsika vaovao arahanay de tsy vaovao hitanareo eny amin'ny télé fa ny vaovao hitanareo eny amin'ny télé mihitsiny a no atao hoe vaovao lainga fa mitrandraka any amin'ny vaovao any ambanin'ny tany rehetra ny amin'ny toerana rehetrarehetra hafa any a isika de iny ny vaovao tena marina zany hoe le vaovao ezahan'ny média akombona de iny no trandrahantsika de iny vaovao marina ka de tenandroandra ay Samuela voalohany a toko fa raiky amby roapolo ranavavy Erika Samuela voalohany toko fa raiky amby roapolo a de ataovy hoe matomboka any amin'ny andininy efa avy tany amin'ny Ahimeleka izy a de manomboka amin'ny andininy fa raiky amby folo de nandositra tamin'izany andro de nakany amin'ny Akisy mpanjakan'ny Gata Samuela voalohany toko fa raiky amby roapolo andininy fa raiky amby folo ka hatramin'ny fa enina amby folo io tantara izay resahana eto amin'ny salamo efatra amby telopolo ito mino fa mitovy hevitra amiko rompon'Andriamanitra sasany tena hoe tsy Abimeleka io a fa i Akisy tady an' Jehova de mamaly izy ka manafaka amin'ny tahotra rehetra mitady tsy hoe hitady na nitady fa tena teo mihitsy izy no nitady mitady an'Andriamanitra zany hoe eo présent temps présent tena eo mihitsy zany amin'ny fotoaniny mihitsy zany a no mitady de nanino de mahita mitady an' Jehova de mamaly izy ka manafaka amin'ny tahotra rehetra misy olona nefa mitady an' Jehova tsy mety mahita ahoana ary zany mitentsika re fa maniny ary Davida teo ny eo nitady de teo ny eo nahita teo ny eo tokoa izy de nahita tao anatin'ny tahotra latsaka tao anatin'ny tahotra tamin'iny satria voalaza tena Andriamanitra le voavakintsika teo Samuela voalohany toko fa raiky amby folo Samuela voalohany toko fa raiky amby roapolo a de andininy fa raiky amby folo Samuela voalohany toko fa raiky amby roapolo a andininy fa raiky amby folo voalaza tena Andriamanitra fa nalatsaky tany amin'ny diny fa tena nalatsaky Davida tany zany tena natahotra ny Akisy tena natahotra be pararehetra mihitsy Davida teo amin'ny fotoana pararehetra azy mihitsy mitady an'Andriamanitra mitady de tonga de mahita teo ny eo de tonga mitotry hoe manao mody adala fa namasina angely nolotsaina zany inona ny hevitra Andriamanitra mate manao mody adala de mody adala halleluia zao ravana malala ozy tsika Davidy zany to mitady a tonga de mahita ahoana ihany tsika reto ahoana ihany misy amintsika tady an'Andriamanitra tsy mety mahita ny valiny io de tsotra akentsika mahaky ten'Andriamanitra Matthieu toko fafito andiny fafito Matthieu toko fafito andiny fafito ahoana izy Jesosy mangata de omena ianareo mitadiava de ahita ianareo dondono de hovoana ianareo fa zay rehetra mangataka no mahazo zay rehetra mitady no mahita ary rehetra mandondona no hovoana mbola namafisiny Jesosy nge ry havana malala fa tena ara-baiboly io verset any Davida io mitady an' Jehova de mamaly izy fa lazavainy anabavy sy Israela teo nefany iny zany atao hoe mitady ny atao hoe mitady de ohatrany nataony teo tsy hita le lakile rehefa tsy hita le lakile aizany fa sina le lakile ao anaty poketra ka raha ao anaty poketra ihany ny tadiaviny de natory izy de tsy nitady izy zany ny atao hoe mitady de nijereny daholo izy hatrany ambany meuble rehetra ka hatrany nakorotana daholo ny fandriana sy ny tediavina mety hatrany anaty tomobily amin'ny tediavina mety hatrany anatin'ny akanjo rehetra misy posy ao anaty armoire zany ny atao hoe mitady zany ny atao hoe mitady fa betsaka amin'ny olona tsy mitady an'Andriamanitra miantso fotsiny anay ataon'ny olona hoe antsoy a de hovaliko ianao de anaoko zavatra lehibe sarim-patalina zay tsy fantatrao
de miantso am'izay mila satria antsoy a de Andriamanitro mila an'le ohatr'izao zao Andriamanitra aiza ianao tsy le miantso ohatr'izay le izy iny zany tokony natao ohatr'izao iny teny iny hoe tsy antsoy a de valiko ianao fa ny fanazavana iny zany de hoe tediavo ahako tena tediavo mihitsy a tena tediavo mihitsy ahako tediava de hovaliko ianao any hoe mitady a tsy vetivety aloha ray zay ary mitady tena mikatsaka aiza ny atako anao Andriamanitra raha tsy hitako ampandoliana ianao tedaviko am-pitsangana ianao mbola tsy hitako ianao tena asiko hirahira mihitsy halleloia hitadako avako mifanatrehanao fa tsy ny am'izany ihany fa misy olona mieritreritra fa mivavaka 3 andro izy de mahita an'Andriamanitra de mahazo valim-bavaka io arakaraka ny zavatra mahazo atsika ihany arakaraka Andriamanitra ihany hoe ity olo ty a i Davida teto tao anatin'ny minitra sy ny segonda nanaraka ny zavatra netsoin'Andriamanitra ny tokony isy valim-bavaka raha afaka herinandro vao mivaly ny vavaka de hoe manaova mody adala efa maty izy aloha efa nentina tany amin'ny ankizy de efa maty fa eo no eo to de valim-bavaka eo no eo tolotsaina eo no eo vio Andriamanitra mahafantatra misy amintsika mieritreritra hoe tolotsaina to de valim-bavaka eo no eo zaho taloha nananatrosa be na mieritreritra hoe fady anina androany de rapitsy voafafa hoe hitrosa ahoana ny afafanan'io tsy zay le izy misy zavatra mbola tian'Andriamanitra natongavany to ary ny ara trosatrosa kely zany tsy mbola nampiovana inona ny tsy vanandavy teo andreo fa teo amin'ny tena mafy ary tena ela am'izay 3 volana garangidina vao nivaly ny bavaka ka 3 volana garangidina ny nafahan'Andriamanitra nanefy ana alleloia mitady an' Jehova de mamaly any izy izy ka manafaka amin'ny tahotra rehetra ny mahatonga antsika mbola tsy mamaly Andriamanitra satria tsika mbola tsy mitady amin'ny fomba fitadiavana azy tady tena mikatsaka tena mandondondra tena mitady aiza ianao Jesosy aiza ianao halleloia halleloia zany nataony dingana ny lalovany zany ranabavy zany ny atao mitady an'Andriamanitra ny mitady an'Andriamanitra tsy mionona fotsiny Andriamanitra vonjeo ahy fa miala eo ianao ny ataonao ihany ny ataonao ny mitady an'Andriamanitra tsy hoe mijery fandarana eto ianao adindray sasany toyzany hoe milaminy fahitako Andriamanitra tsia misy zavatra natao tao misy sakrifisy ngezabe tao za aloha misaotra anazy ary ho anay manokana ny fijona vavolombelona tsy mahamenatra ny antony de zao efa lasa ny zavatra taloha efa navozon'Andriamanitra na babizela zao sao de verinao fa mbola ohatr' zany taloha zany ary mimiditsy milalina trany izy raha tadiditsika tamin'ny 2000 na babizela raha diso de ahitsio tamin'ny 2019 ngamba sady 2018 le nisy anao efa nitoroteny kely teto de efa nandray efa nanao vavaka fanombohana raha tsy diso de efa nisy fijona vavolombelona koa raha tsy diso ahako tsy tadidiko izy iny na 2018 na 2019 fa tsy 2020 aloha satria 2020 anao efa miverina teto ianao io am'izay efa nisy fotoana aloha tany izy ny afaka mamala zay fa tsy tadidiko voaingana moa zara zavatra ohatr'izay aizo izay lefa teto tam'izany de ina zavatra nitranga misy dinkana nataony etretinao zany hoe ianao miaraka amin'ny vadin'olona io moa inona moa le tamin'ny 2018 ianao tamin'ny 2018 izy de efa teto efa nanomboka fa talohan'izay izy talohan'izay izy de efa nandao an'izany lalan-dratsiny zany tsy teto izy akory vao nandao an'izany rehetrarehetra zany teto kosa izy nefa neny tombo alleloia ary nao mahita fa mitombo izy ary ity izy efa lasa tena mpitoroteny alleloia fa zao le zavatra nitranga niaraka tamina vadin'olona izy ary betsaka ny olona miaraka amina vadin'olona ny vadin'olona de tsy vadinao fa an'le olona ary tadidio fa enao miaraka amin'ny vadin'olona io olona firy ndray ampijalianao ary manimba fiainan'olona firy ianao iny izy mpivady iny mety miady foana mety mijaly le raha matoa mety vola tokony amelomany tokantrano de amelomany anao ividananao lamody sy ny sisa mangany fotsiny koa ny zanaka izy iny mitomany eo alahelon'olona firy raha misy olona eto zany
mbola sanatria manao tahaka izany de manarany tenana baptiselle ianao de teny hoe jesosy ame hoery izy tena nitady nitediaviny hatraiza izy Andriamanitra tediaviny hatrany am-piangonana am'izay nitediaviny mihitsy hoe tena tonga de tena fiovanana ilaiko tena hiala amy ratsy fanao halleloia zany ny atao hoe mitady an'Andriamanitra ry havana malala asy tena mangetety misy tanatiny hoe tsy possible ty firy ny olona mba tonga saina am'zany hoe hitady an'Andriamanitra de miantsoantso foana ty Andriamanitra aizanao hoe allô aveo tsy zay le izy fa ataonao zay ahitana azy zay tsy manam-pahamasina tsy hitan'Andriamanitra ka raha hitady an'Andriamanitra ianao aizany ny ahitanao azy eo amin'ny fahamasina misy olona manana fahamasina miaraka amin'ny vadin'olona tsy misy ary takatra na baptiselle ndeha ho any am-piangonana izy andeha atao délivrance satria tokoa ry havana de fanaratsy no mitondra anao miaraka amin'ny vadin'olona io ary ianao miaraka amin'ny vadin'olona io de tady dio fa mamboly ozina eo amin'ny fiainanao ianao satria misy olona ranomason'olona firy mifalianao tady dio fa ivadin'olona miaraka aminao adindray adindroa de herinandro sy ny sisa miara mandeha vakansa vady amanjana tsy entiny vakansa ianao entiny vakansa de fahaleрианao dada tiako ela fa milomano amin'ny fifaliana eo ambony ranomason'ny olona ny atokantrano any ianao ary mamboly ozina eo amin'ny fiainanao anao ary tady dio mbola anjaran'olo androany mangalabadin'olona fa ho avy ny fotoana anjaranao ny tompom-bady de hoko fantatrao fa tsy hainao reny mahay mangalabadin'olona ary raha io lehilahy indrindra fa io lehilahy nangalarinao taman'olona io lasa vadinao de mimana ianao fa isy angalatra eo ampilatananao ihany koa izy io ary za faly mahinao an'izany toriteny zany hoe nandalo fiainany rana baptiselle ary ny mahafinaritra anany ny olona nandalo zavatra nahita hoe tato ratsy de tato tsara mahana irena ngiravina miaraka amin'ny olona efa mivavabavaka hatramin'izay tsy hitahoana fa zany ny tena tsara hoe mpangalabadin'olona taloha fa resy lahatra fa teny hitady an'Andriamanitra alleloia zany ny atao hoe mitady an'Andriamanitra zany ry havana malala za misaotra anao rana baptiselle alleloia tena mitady izy zany ny atao hoe mitady ry havana inona ny zavatra teneny tena nafinaritra rehefa nialany le olona de zao tsy nieritreritra tsony izy ka zao nge le miaraka vadin'olona papasosy misy olona mpiteny an'izany na le hoe mamasosy afainao re sy niteny an'izany zany hoe inona le zavatra tia nitenenina am'izany miantoka mamatsy vola akoatra ny fitiavana de tena misy famatsim-bola ao ary tena be deaibe ny olona reko hitako le vadin'olona miaraka aminy miantoka na de ny trano toerana na ny zavondrehetrarehetra fa rehefa hitady an'Andriamanitra am'izay izy eo tsika tonga eo am'le mitady an' Jehova am'izay de zao na inona zavatra ilaina mba hahafahanao mahita an'Andriamanitra de ataonao zany ataonao zany ny jombilo indray ohatra mifanohatra am'izany ny jombilo indray de ohatry ny le izy indray nda tsy diso ho anareo izay any am-paratra ny jombilo indray ohatry ny hoe izy indray no etoan'le vehivavy raha tsy diso ne tovy any moa zany satria le vehivavy mile lehilahy jombilo zany miaraka amin'ny mama moa le vehivavy miaraka amin'ny papa fa tonga de fanapa-kevitra za hiala am'ty zavatra ty na tsy havidy lamody tsony na inona za hiala de rehefa nanapa-kevitra izy tsy nieritreritra koa firy ny olona te hanapa-kevitra firy ny olona te hanapa-kevitra fa ny tsy afahan'ny mampanapa-kevitra de tsotra mieritreritra n'le avantage de ho tapaka ve izy le anabavy zay zara nabako izy mantsaina mampinona tam'izany tena olona hiara atao batisa aminay izy tam'izay satria koa na natao batisa zay na tsy natao tsony mihitsy fa tena nitsorony azy niaozy izy mbola vadin'olona miaraka amiko nefa ozy izy ekina ny fiainana io izy izy raha vao misaraka amin'io aozy izy de tsy mahemeny vola tsony de ho aizy zay menakary be deaibe ny olona ohatr'izany ny olona miaraka vadin'olona ingy raha fa tsy hoe olona voatery tena hoe fa miankina be deaibe amin'izay avantage
fa ny anjo nirina ry havana Suzel dia zao tsy nieritreretiny tsony zay ny antso le olona dia nahoana izy tsy nyvaliny ny antso dia tsy nyvaliny zany no atao fanampahan-kevitra zany atao mitady an'Andriamanitra zany no atao mitady an'Andriamanitra fa raha olon-kafa zany miantso olona mbola sady te vavaka any ahoany sangy efa miteny aloha izy saraka mihitsiny misaraka zany dia tena tsy hitanao tsony zay zany le tsika ny avita zao izy le lehilahy tazominao zay teninao faran'izay tsy mahita anatsony ianao tsisy linona tsony ary aza dia tezitra otriny io rehefa zangy mba nietritra fotsiny sao dia mba tokony andao ary aekena aloha le fiarahany tsy inona ny aekena mitevolo mety lambolambonao amin'izany fa ny azo tonga dia ny antso olona tsy nyvaliny tsony dia tsy nietreritra n'ilay sabola tany tsy nietreritra ny avantazy io tonga dia Jesosy no mitadiaviny ravana ianao ke ravana rehefa resinao zay rehefa hitan'Andriamanitra ny ezaka nataonao io ve ny nahory ianao hoe mba mila famatsiana tonga dia nomen'Andriamanitra famatsiana ary maharitra be dia nakavady azy mihitsy halleloia satria maninona satria mitady an'Andriamanitra izy ary rehefa mitady izy dia inona zavatra antrany tena maly Andriamanitra ravana mamaly rehefa tsoinao atsoa izy atsoa izy titiafo izy fa ianao mitady dia mila mitady ianao dia mahita azy fa vao tsy mitady ianao dia tsy mahita za ty teny aminao androany tao ariana nanapahany-hevitra amin'izay nanapahitsika Suzel tonga dia nomen'Andriamanitra ny anjara dia olona tahian'Andriamanitra izy amin'izao fotoana izao ary ny tena zava-mahafinaritra nomen'Andriamanitra fahamasinana ihany koa izy dia tsy tia anjanontsony izy tsy tia amin'ireo zavatra taloha tiany za manokana mijoro avy-bela aminao ny anabavy Suzel fa anisan'ny ankizy mandroso eto amin'ny groupe zany anabavy Suzel nomboka izy tapa-kevitra andeha atao batisa sisa fa nandroso ary tamin'ny taty tranonay tamin'ny Pentecoste sy tamin'ny sabata tamin'ny Pentecoste iny tena anisan'ny olona tena tafiditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fetifety mihitsy anabavitsika Suzel jerenao nge zany hitahitana efa ny Suisse vizy ry avana ho aty aminay aty lavitra aty aminay ry firenarikoto ary mbola adiny roa vao tonga aty nefa ny ery amin'ny 91 ry anabaviany iny moa zara tiana tenenina ry havana nanina ny namaly any Davida teny eo Andriamanitra ary nanina tsy sy nanamafy fa raha mitady ianao dia ahita mandodo ianao dia voainy miantso ianao dia valiana satria ianao manana an'ilay toe-po halleloia manana an'ilay toe-po tsy ny miantso fotsiny fa manao dingana mitady ataovy izay ahitanao an'Andriamanitra afao adinoy ialao ny lalan-dratsy rehetrarehetra ry avako malala ataovy izay ahitanao an'Andriamanitra fa mila mahita an'Andriamanitra ny fiainanao mila mifanena amin'i Jesosy ny fiainanao halleloia halleloia Davida teto tonga dia namaly Andriamanitra dia afaka nitahotra hoe afaka izy halleloia hoy ny andiny fahinana amin'ny Salamo fahaefatra amby telopolo ity olo maro ity ny antso dia niaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra ny anjelin'i Jehovah mitoby amin'ny manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy halleloia midira ianao ho mpatahotra an'Andriamanitra andehana matahotra an'Andriamanitra mafatorana an'Andriamanitra to dia avory anjely manodidina anao ary na olo mahanitra ianao na iza rehefa miantso dia hamonjy anao amin'ny fahorian'Andriamanitra diny fahavalo ngely nisy niteny fanevantsika andramoka izao fa tsara Jehovah ary sambatra izay mialoka aminy halleloia dia tedavo Andriamanitra dia andrambo ka iza za mampiranao androany tokony akasika anao zany teny zany tokony akasika atsika zany teny zany tokony ho afaka mitahotra ao rehetra ianao ary tokony halleloia tokony ahitan'Andriamanitra ianao tokony atsampany fanatrehan'Andriamanitra ianao
dia tokony olona afaka ianao dia mahirezy ianao fa za mino za manokana mino fa nakasika antsika izany teny zany tianao ve ny azo ny anjara tandrifinao atsaro ny vatany zao dia zao tsy miandra-pitsy ary tsy mihaza mieritreritra koa dia ahoana ny avantage aza mieritreritra n'izany fa tonga dia tapao ny fiarahana raha tianao hitany voninahitran'Andriamanitra raha tena tianao ry havana malala no tahaka an'izany Davidy zany nitady tena maly Andriamanitra ary afaka tamin'ny tahony rehetra dia mahereza mahatanjaka fa vitanao zany araka le teniny toe ny fiainantsika dia tahaka ny Facebook zay Andriamanitra mijery miconsulte ny pagetsika na ny comptetsika dia zao mba aza atao diso fanantenana Andriamanitra lany mega fotsiny any jery ndreto fa zao ve ny zavatra eto be tsika tian'Andriamanitra tiatsika hitan'Andriamanitra nefa na itsika ataontsika foana hoe tsy mahate hijery an'Andriamanitra alleloia ianao ry havana andeha hitady an'Andriamanitra ianao ataovy miavaka ny fanomponao manamasina teny ianao miala amin'ny ratsy fanao dia ahitan'Andriamanitra isika tsirairay avy mitady an'i Jehovah dia mamaly izy ka manafaka amin'ny tahotra rehetra ary rehefa tonga Andriamanitra dia nanafaka tamin'ny tahotra rehetra ary rehefa nanafaka tamin'ny tahotra rehetra dia nanangana sy nareniny indray isika tsirairay avy ko dia mahereza mahatanjaha tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy mino vavorinao zay ten'Andriamanitra andeha ataontsika ty sady hira nangatahany navatsika tsiry amboaramela tamin'ny batisa no hitako tena mifandray amin'ny toroteny zay retina vavy Israely androany izay mampahirantsika mba hitady an'i Jehovah alleluia mba hanafaka antsika amin'ny tahotra mino finaritra arytsika rehetra ho tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy ao anatin'izay misaotra ny anabavy Israely isika tamin'izany tenin'Andriamanitra izay tena mahafinaritra dia mahafinaritra izany tokoa ndoary totsika tirity ho voninahitran'Andriamanitra dia hivavakantsika ao aorianan'ity hira ity mino finaritra isika rehetra sady atotry anabavitsika amboramela no anaingotsika ny toriteny ny ranabavitsika Israely toy izay tena misy idirany be dia be tokoa ny amin'izany hoe mbola efa nianjera fa mbola nareninao indray mahereza daholo aritsika rehetra alleluia saotra betsaka
endry avana malala raha antsika vavaky zany toriteny zany raha antsika vavaka ihany koa zany zany raha resy lahatra ianao fa androany ianao a tena narenin'Andriamanitra dia andaontsika riavana itentsika manao hoe mbola nareninao a anjaka fitia titranira ranabavy Dubois mbola nareninao a ao anaty YouTube misy an'izay izay a tapenao hoe andramoka izao a mbola nareninao anjaka fitia asy hoe andramoka izao a dia hitanao hoe io a ilay izy. Alleluia, saotra Jesosy. Vavakantsika amin'izao fotoana izao dia vavakantsika dia hiteny hoe Tompo saotrany amin'izany teny zany, misaotrany amin'izany tenin'Andriamanitra izany satria tena manitsy anay zany ary zahay mino Jesosy fa izay zao nge tenin'Andriamanitra daholo manitsy anay isan'andro hoe mba ho tenin'Andriamanitra tsy atezitra zany fa tenin'Andriamanitra atonga saina Jesosy amin'izao fotoana izao. Misaotra anao nampiasa anabavy Suzelle tamin'ity androany ity tao anatin'izany teny zany dia za Jesosy matoky sy mino androany, matoky sy mino ako fa misy olona voakasika manokana ny ambadimbadika any ary tena hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainany eo amin'ny asa fanompony eo amin'ny asa fanompony an'Andriamanitra izao toriteny izay natao androany izao. Jesosy io ka sion tsirairay aby aza velanao andalo fotsiny Jesosy aza velanao andalo fotsiny Jesosy io fa tena hitondra fanovana ho anay tsirairay avy ho an'ny olona mba tena hoe izy tena nalan'izao toriteny zao amin'ny alan'izany toriteny zany zany fitsona vavolobe zany dia tena hidelivre ny olona ny anatin'ny olona any mihitsy zany raha mbola misy olona mbola voafatotra zany hoe fiarahana amin'ny mitsangajanga amin'ny fatin'ny olona fitsangajangana ivelan'ny mariazy endrika tsy fahamasinana sy fahapetimpetenina rehetra Jesosy dia fangio avokoa zany olona zany fangio mba ho tahinao ane ho vonjenao ane ho vainao ane. Alleluia, saotra Jesosy ho fanitsiana izay diso tena hoe ataony mihitsy hoe takan'ireny zavamaniry ambolena ka tiana ahitsy tsara ireny dia asiana hazo anankiray dia afatotra amin'iny Jesosy io dia hifatotra aminao zay dia ho vai zay dia tahio zay dia ampitomboiny fahamasinanay, ampitomboiny tahotra ianao, ampitomboiny Andriamanitra. Alleluia, ampitomboiny tahotra ianao, ampitomboiny fitiavana ianao dia mba hanaladiana anabavy Suzelle daholo zay tsirairay avy ny ankizy Jesosy ka ao anatin'izany Jehovandriamanitra. Alleluia, dia isy olona tena iova tanteraka eto Jesosy, isy olona tena iova tanteraka, olona tena iova tanteraka amin'ny fitiavana anao Andriamanitra, fialana amin'ny ratsy. Alleluia, fialana amin'ny ratsy fa tena hitady an'Andriamanitra, hitady ny tavan'Andriamanitra. Saotra betsaka Jesosy, matoky sy mino Tompo fa ny zavatra rehetra androany
dia efa nalahatra ao tahaka ny kintana sy ny volana zany teny zany mba ho tonga ny anatinay tsirairay avy dia hitondra fahazavantsaina anatin'ny olona rehetrarehetra. Misaotra ny Jesosy malalo ho tahinao ny tsirairay avy, menao fahasalamana heri-tanjaka izay rehetradraraka ary hositranonao ny fo maratra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra fa mbola navotsitra ao anay indray ny teninao androany ahoanao ny anja sy ny voninahitra. Misy tsy voalazako ianao malala ny masoa ary dia anao mihoatra lavitra izay mba nieritreretinay anao ry Jehovahandriamanitra tomponay Jesosy Kristy tomponay. Misaotra Jesosy. Dia vorisisa tana kosa tsy afaka hitsainko anaty litera ray ary tamin'izay avy teto androany fa samy avy avokoa izay vonafafy tao anatin'izao fandarana izao. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena andao ampanjotsika ny anabavintsika $100 ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo anabavy $100. Tay tompo pastera dia tay tompontsika rehetrarehetra azy nagnaraka sy ny eno ity fandaharana ity dia mbola hiary hivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Rireny malala zay tsara indrindra ao misaotra mideranao zay satria mbola tanteraka sy lavorary Jesosy ny tenin'Andriamanitra zay nampitondrana mpanomponao tamin'ity androany Jesosy fantatray tsy no ny herinena ny tanjaka nanavana izany Andriamanitra fa teo fanahinao masina ny asa sy naka ny asany devoly zay kasa hapotika izany fandaharana izany Jesosy era sy lazo dia tolotry eo anao rery ihany Andriamanitra malalo ary misatranao Jesosy raha afaka mpita zay afatra zay mino mpanomponao Jesosy inganiona zay rehetrarehetra ny anty tsosy diso anjarana dia ray tena hoe hitady havanao hitadinao Jesosy tsy vitanao hoe mivavaka fosy fa tena hoe hitady ianao Jesosy satria fantatray raha mahitanao izahay Jesosy feno fahasambarana raha fanojy aminao Jesosy misy hezy rehetrarehetra zay ny eny tiako Jesosy mba tena hoe hanitry tena hitady ianao Jesosy malalo esoro amin'ny rehetrarehetra Jesosy hoe ny asany devoly zay manako tsy fana hitady havanao izany Jesosy nao aningatany hitantana sy hiarona rehetrarehetra Jesosy diso anjara mitady faritra zay mbola variana manao zavatra zay tsitrako nao ny hamindra fony izy rehetrarehetra Jesosy dia misaotra aminao Jesosy amin'izao fotoana zao tonga ho afaka vavaka ny firenena Jesosy tsy misy miefina aminao zany firenena izany Jesosy eto Andriamanitra mangadika ny famelan-keliko avy aminao Andriamanitra no ndeha amin'izany firenena Andriamanitra fantatray tena manao zavatra tsy mety indrindra izany firenena izany manao zavatra zay araka zay tsitrakonao Jesosy anio Andriamanitra mangadika ny famelan-keliko avy aminao ny rano mahery Jesosy no hagnadizany firenena izany Andriamanitra tsy miefina aminao Andriamanitra ny zavatra rehetra zay mitranga amin'izany firenena izany efa maro ny zavatra mahazo tsy voatanisiko Jesosy ny aretina sy ny loza maro isan-karazany amin'izany firenena izany Andriamanitra anao anengatako amin'izao Jesosy hijery zany minindra fonao Jesosy anao ane hikasika ny fony rehetrarehetra Jesosy mba hitady anao Jesosy satria fantatra fa maro ny mpivavaka amin'izao toerana izany kanefa tsy mienina ny fitadiavana anao ny vavaka fotsiny Andriamanitra anio Andriamanitra mangadika ny fanahinao masina eo amin'ny manginy rehetrarehetra mba tena hitady anao Jesosy satria anao rery ihany ny solution ianao rery ihany Jesosy afaka hanova izany zavatra ratsy rehetra zay firenena izany Andriamanitra dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy firenena Madagasikara izany Jesosy jery minindra fonao Jesosy amin'ny salama fotoana zao miretina miady mafy Jesosy ianao any hanasitrana ianao any hanome hery ianao any hanome zavatra zay tokony hahasoa zany firenena izany fantatray fa ianao mahay zavatra rehetra tsy kivy zay Jesosy satria ianao Andriamanitra tompo zay mahay manoa zavatra rehetra dia apetraka finompelantananao zany firenena izany Andriamanitra nganeo any mba hijoro vovolombelona izany indray androany Jesosy mba ahita ny fahatsaranao mba hiova fo mba hanompo anao rery ihany Jesosy mba hiala zany fitika satana maro isan-karazany firenena izany Andriamanitra nganeo any anao andresy zany firenena izany Andriamanitra dia apetraka finompelantananao zany vavaka izany ary zay rehetrarehetra eto raha hisarika Jesosy anao any ngatahako tadina sy aronay rehetrarehetra nindeha hiasa sy
ndeha atody Jesosy aza vela miatrika any fanatrehanao Jesosy anao no hanolo-tsena zay rehetra rehetra dia tena tsy ala amin'ny sitraponao tena dia tavana mandrakariva amin'ny andro farany ty Jesosy dia apetraka feno am-pelantananao izany vakoka izany misaotra indrindra Jesosy misaotra fanahy masina halleluia amen. Alleloia, isorantsika an'Andriamanitra zany vavaka matsiro sady torotoro fo tsara mihitsy navavitsika vavaka navavy sondola isorananao zany vavaka zany dia nisotrantsika rehetra ihany koa nahatrehitra amin'ny farany ka dia tapitra eto moa fandarantsika fa fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra akory. Alleloia. Raha miditra ao amin'ny site web ny Akila ianao dia afaka mahita ianao www.andramokaizo.com afaka maheno totezaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo raha maraina rapitso amin'ny folo maraina verinato indray zao fandaran'izao raha tsy nahino hatramin'ny voalohany ianao dia misy toteny avandray amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito arivo raha mbola sy tonga amin'ny ranandra Jesosy dia hoenitsika rapitso amin'ny sivy sasany alina dia samy tahin'Andriamanitra samy bonne nuit daholo tsika rehetrarehetra dia Jesosy any ikasika anao ny anjelintsika hitombo manodidina atsika tsirairay avy misaotra ny ranavavitsika izay nitondra toroteny ranavavy Suzelle ary sorina navaviana vavaka fanomboana sy navavy sondola vavaka firenena tahiny tompo falibe zany hitanao teto raha tsy teto anao dia nangingina rery teto zay dia rapitsika eto indray samy mahery samy tahin'Andriamanitra makasitraka atsika tsirairay avy. Alleluia, amen.